Lavomandile, l'Italia non sola anyway. Nando fi quasa e fama, la voce siano dei manurisu. Isaba bukura bawan sunau, urang kifalini atapa, fati feminit la voce now. Vai sajana, sajana, sajana kamina, ifa sajana mana. Can you malala now? Yumi jaino mairiku, kau malala kami sana supana. Vai Satanau, Satanyara Kaminau, Ifa Satana Manau, Edimalanau, Iwijainu Wairiku, Kamalala Kwani Sanga Sukanau, Satanau, Satanau, Satanyara Kaminau, Ifa Satana Manau. Kanimalala, hivi jainu mairiku, kamalala kwa miza inasukwa
Vendredi joli niaraka tamin'ny tropy zay nalefako zay ary fantarareo tsara fa maty moa nodimandry moa nary fa alohan'izany rehetra zany aloha dia iaraha-balalahako fa alefako tsy ho fantatrareo mihitsy hoe iza le izy aloha fa manindry ny message ho azy ahako hoe mirary ny fahasalamana leroa récupère bien, allez salut. Ka faly miarahaba antsika rehetra aloha amin'izao alahady atoandro izao, somary mangovongovotra kely ny feo satria fantatrareo ihany mbola tsy de tena hoe en forme ny tena, mbola tsy tena 100 isan-jato, mbola vao 70 isan-jato aho mantso anareo ka mila mitandrina amin'ny zavatra atao ary tsy afenina fa mangatsiaka koa le andro, malomaloka, matromatroka ka dia miarahaba anareo aloha miondrika ampanajana tompoko ho tratrika hozy za de soloina le solomaso ary mirary fahombiazana ho antsika mianakavy amin'ny zavatra atao. Somary reradreraka satria tsy ampy torimaso ihany koa moaly ka dia izay mampatonga an'le feo somary misy trémolo kely, misy ovotra kely angambany ka dia andaozatsy izy ary. Ny fandaharantsika le hira teo de sy le resaka teo de Nary no niresaka. Tsara ihany mampatsiahy an'ireny artistantsika ireny fa tsy hoe efa mody mandry izy, efa mifody mandry izy vao tsaroana ary ny fitondram-panjakana zany tokony satria manko ny fitaizahana, ny message zany rehefa tsara rafitra tsara le hira de tena misy hafatra ary tena misy fitaizahana mihitsy ampitain'ireny hira ireny satria tamin'ny andro taloha de tsy hoe taloha fa na hatramin'izao ary Fanja Andriamanantena manoratra hira tena feno anatra ry Zakoty Andriamanantena poety anankiray manoratra koa dia Saotra Andriamanantena adiniko ny anaran'ny dadabe, manoratra ary tena mampita hafatra tokoa ao anatin'ny fitaizana ny tanora malagasy ary nanana ny naizy azy ireny olon-dehibe ireny. Andefa hira anankiray tsika mba ahafahako tena hoe misainto kely satria tsy maintsy réglena kely le za tsy tratran'ny Covid fa tsy maintsy réglena kely le pulsation sy le respiration sy inspiration sy expiration zany mba ahafahako hoe tena 100 isan-jato ho anareo satria tsy de mety raha ohatra tsy tomombana ny zavatra ataontsika eto. Ka ho alefako indray ty hira ty satria anisan'ny hira tena tiako izy ty ary mitondra-bavaka ity fandaharantsika ty. Dahory. I can't lie. No more of your dark. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance
changed your way of life. But you misread the meaning when I met. Closed the door and left me blind by the light. Don't let this sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I just like the fragment of your life. You are the free. Who's in everything? It's like the sun going down on me. I can't find all the right romantic love. But see me once and see the way I feel. Don't discard me just because you think I mean you harm. But these cuts I had, they need love to help me heal. Don't let me stop. Don't down on me. Oh, I search myself. There's always someone else I see. I'm just love. I'm begging of your love to wanna breathe. You forget everything. It's like the sun going down on me. It's only someone else I see. You wanna breathe. Everything is like the sun going down on me. Izy no antsoina hoe Joe Cocker ary izy le antsoina hoe mainty fotsy zany ny filaza azy raha izay angamba nandika anazy satria nga Joe Cocker zany de manana an'le voix rock n'iny ary vitsy ny foto-tsolitra no manana feo tahaka an'iny feon'nga Joe Cocker iny ary iny no tena anisan'ny nampalaza azy zany am'le hoe feona fotsy ny miran'le izy nefa mainty le fivoakan'le feo ary mampagaga tokoa fa ny hiran'nga Joe Cocker dia maro no tsara ohatran'iny fa iny tena vahako iny satria tena tsara le hira iny fa mbola misy hafa fa zany hoe zay raha izay ihany ny quotage le fety satria manjary tapahan'ny YouTube am'fandaharantsika de manjary sahirana tsika
Hanao fisaorana eto alohan'ny fandaharana, fisaorana be dia be misy ray aman-dreny zay tena mpanaraka anay akaiky ary mahatsapa ny zavatra vita sy ny lalana nandehanana teto amin'ity fandaharana ity ary handalo karazana ohatran'ny hoe fotoana sarotra kely tsika aoriana kely ao ary tena misaotra an'io ramatoa io aho satria lehibe ny fanahana aminy ary ny finoana an'Andriamanitra ary zany tsy ataony fotsiny amin'ny alalan'ny finoana fa amin'ny alalan'ny asa ihany koa. Tena tsy afeniko fa tena vitsy ary tena vitsy ny olona ohatran'izany amin'izao fotoana izao fa ny karazan'olona dia ny vava no action fa tsy ny action no vava. Zany hoe vitan'ny resaka fotsiny ny karazan'ny olona ary rehefa tonga ny action de tsy afenina fa vitsy izy ireo no mijoro eo alohanao na eo ankilanao na eo aoriananao. Ity ramatoa ity dia tena tsy afenina fa tena rahan'ny fitiavan-tanindrazana. Isika manko isika malagasy zany tena misy miteny mihitsy: "Ah, tongava ty ohatran'izao, ohatran'izao." Tsy voatery an'i Madagasikara no miasa na miazirana amin'ilay azira vao antsoina hoe tia tanindrazana. Fa tena tsapako ny fitiavan-tanindrazana miredareda ary indrindra ny fatokisana. Zay zavatra hoe tena zava-dehibe mihitsy amin'ny zavatra atao satria tsy amin'ny alalan'ny hoe teny fotsiny ianao no manome toky olona fa amin'ny alalan'ny zavatra ataonao. Aleo ampiakariko kely le feo angambany e. Amin'ny alalan'ny zavatra ataonao no ahatsapany olona hoe ato no ahafahana mitsara an'le rangahy ty, na ato no ahafahana mamely an'le rangahy ty. Hany io zavatra io ka rehefa tsy atokisan'ny olona ny tanjona ataonao, ny lalana andehananao dia ny resaka no betsaka ao anatin'ny zavatra atao, fa misy koa nefany de olona de tena ny resaka no tiany ary ny mitsikera no tena tiany noho ny manao ny asa. Ny ahy manokana tena tiako le jargon militaire iny hoe action d'abord, murmure après. Ohatrohatran'izay le izy fa j'aurai l'expression exacte tout à l'heure fa exécution d'abord, murmure après. Ka raha ohatra ianao tsy miditra am'izay hoe mandeha le orientation na le instruction hoe vers l'action na vers l'exécution fa tonga de murmure no mandeha dia normal be raha ohatra tsy mandroso ny zavatra fa milona fotsiny. Manana olana tsika any Madagasikara amin'ny entana efa tonga an'i Madagasikara ho an'ireto zaza ory amin'ny Anoanana any Antuiliara. Satria de tena loza ary tena loza tokoa ny ataon'ny fitondram-panjakana fa ianao zao mahita amin'ny haino aman-jery, mahita anao amin'ny Facebook, mizara don, mizara baolina, mizara tsy haiko ty zarain'ry association AFF angambany izy iny any ramatoa Rakotouniary Aingo, vadin'andreo ramatoa Mamy Ravatomango zany. Mizara ry zareo ary tsisy manakana mihitsy, mizara hatramin'ny camion ho an'ny commune manome don zany nefa le filôzofian'le izy zany arakaraky ny rafitra apetraky zareo de hoe akaiky élection sy ny covid ty de tokony tsy hizara mihitsy, zay manko ny lalàna tokony tsisy olona ambonin'ny lalàna. Manao le malagasy aty zany ary tena tsy afenina fa tena misy mandeha hatrany amin'ny 50 kilomètres. Misy dokotera zay presque 90 kilomètres no nanateran'ny entana taty. Ontsy ianao mijery anazy mivady amin'izany a. Fa olon-dehibe zany ary manan-kaja. Dokotera zany tsy n'importe qui zany, manatitra mibata ny entana ho an'le malagasy. Rehefa tonga ny entana ary a de menasiny azy hoe raha mizara an'io nareo
de tonga de samborinay. Eo zany le olana, ary tsy maintsy ifampidinika moa ny birao amin'izany fa zaraiko aminareo zany hoe asa ve ny ankamarery no tratran'izany sa tsy ny ankamarery aloha fa misy koa association anankiray izay miaraka mivadika, tsy ho tononoko eto ny anarany satria manjary sao de eritreretinareo hoe misy ifandraisako amin'le izy, tena fa io tena tsy de toute manière ny akama tsy miazira am'politika fa miazira ny société civile. Ny akama tsy manana heritreritra haka fitondrana izany, averiko zany préciseko aminareo zany. Tsy manana heritreritra an'izany izy, any mpanao politika zany ara misy mpanao politika te-haka an'izany am'zao fotoana zao de tena mampirisika mihitsy ny akama hoe ndao zatsy izy ary ataovy. Zay le situation zany am'le zavatra mitranga. Ka io zany le olana hoe rehefa zalahy no mizara de mety le zavatra atao, fa rehefa ny tena dia tonga de menasy avy hatrany ny miainga ary matahotra moa ny olona dia tsy maintsy misy fampidiniana, mifampidinika am'birao entiny ety any satria tsy ny ankamarery no nandray anjara tao anatin'ny na ny vola nanaovana frais an'izany, nanaovana an'ireny levée de fonds amin'ny alalan'ny anniversairako ireny, iny moa zany na tratra 800 € de tonga de omena ny transitaire, nalefa direct tany tsy nandalo tam'compteko akory ho an'ny olona zay misalasala am'resaka fifampitokisana amin'ny ara-bola, tonga de lasany am'transitaire ary tokony mba miandry ho lazaiko moa ny transitaire zany mba hanome taratasy ahy ihany hoe voarainy le 800 € mba ho asehoko aminareo eto satria tsara koa tsika clean na de hoe atokisana ara, ary zay mihitsy no ekeko ny observation nataon'ny membre-ny bureau hoe aleo tsika à jour am'resaka kaoty, ny kaotim-bola enina de ny problema manko de zao na kely aza ny alohan'ny olona mankarary azy iny ka rehefa nandinika hoe aleo tsika à jour tokoa fa manahirana le izy satria ny tena olana teo zany tsy voasokatra mihitsy le compte noho ty le covid ty ny rehetrarehetra koa moa samy manana ny asa sy andraikiny sarotra be le mifampikritika ao anatin'le zavatra satria tsy ny société civile takanontony de miainga amina acte de bénévolat zany, zany hoe atao an-tsitrapo, ka raha vao misy fifanerena kely izy dia manomboka sahirana ny olona manaraka anao satria ny tsy maintsy manaraka ny rythme-n'ireto namanao zany ianao na ireto akamanao, dia na amin'ny fahasalamana zany na tsy amin'ny fahasalamana dia tsy maintsy ano any ny fandehan'le raharaha zany. Ka mampita amin'ny akama hosenina zany ny resaka hoe mbola eo aloha tsika zany, zay mahatonga ny hoe mbola tsy mobiliser mihitsy ianao am'le zavatra, am'le resaka don-tsika, fa tena fanindrina ny hoe ny eritreretina zany de mba tonga ny tiliara le entana le 22 na 23 de mizara anazy tsika fa indrisy de ry tapatsôsisy na fiadanana kely ho an'le zaza sy le tanora ho any amin'ny faritra ara de sakana ny fanjakana nefa izy tsy mahavita. Eo mihitsiny le tena olana ka fampizarako zay ary faranako amin'ny fisaorana ny ty ray aman-dreny any Nice no mipetraka. Moi je vous dis que cette dame elle est très, très, très dynamique et vous pouvez pas savoir ny zavatra vitany. Ny amiko moa ny fahatanjana de état d'esprit fa tsy état de corps, hoe antitra na tanora ohatran'izany fa raha tanora 25 ans, 28 ans, 30 ans, 40 ans mianahana, mbola verezin'izay ramatoa zay raha andeha dia tongotra, na izaho ty ara tsy naharaka azy jereko izy mipitipitika tsara, tsy azoko atao no miteny ny taonany fa dynamique zany olona zany. Ary ny olona ohatran'izany tsy ampy amintsika malagasy, tsy ampy tena elle parle pas beaucoup mais elle se met tout de suite en action. Les gens comme ça, moi j'adore. Tena c'est vraiment adorable madame et je vous remercie énormément. Misaotra betsaka tompoko. Ny fandaharantsika androany de miainga amina oronam-peo.
na orina tsara zany amin'ny zavatra atao. Ka ny hanombohantsika azy dia hisintona kely ny saintsika zany amin'ny resaka momba ny hoe ady-hevitra pôlitika mba hatao soa fianatra. De avy eo tsika hiresaka hiverenantsika le resaka aéroport dia ahafahantsika mandray ny anatra sy ny karazany. Mariako kely aloha azafady tompoko fa zay ny infirmierako, satria arahana infirmiera à domicile ny tenako, dia aleo andefa hira angambany na tsy haiko hoe inona no atao, mihaino kely an'le débat ty tsika zany de mandray nareo hoe zany le débat politique tena hoe débat vraiment politique satria misy lesona ho raisina ho apitako aminareo anatiny ahafahanareo mandray ny tokony raisina. Ndavara. On a parlé de racisme. Bien sûr, avoir parlé de son toute la soirée. Voilà. Donc Éric Zemmour dit: je ne suis pas raciste. Je crains hélas que vous soyez un peu le monsieur Jourdain du racisme et que vous soyez raciste sans le savoir. Vous avez demandé qu'on vérifie le sens des mots, l'étymologie, et très bien. Le racisme, d'après le Robert, puisque vous-même vous avez voulu rappeler une définition, c'est l'idéologie qui postule à une hiérarchie des races ou à une hostilité systématique contre un groupe social. Le racisme, c'est celui qui croit à la hiérarchie des races, qui est hostile à des groupes ethniques considérés comme inférieurs ou dangereux. Or, vous-même, vous croyez aux races, même si vous dites... Qu'est-ce que vous venez de lire, là? Comment? Qu'est-ce que vous venez de lire? Une différence biologique des races avec supériorité. Non, je n'ai pas lu. Biologie, vous venez de l'inventer. Vous croyez aux races parce que c'est... Non, non, attendez, vous avez dit aujourd'hui les races n'existent plus. Ça vous arrange bien parce que vous avez raison, les races n'existent pas. Simplement, vous êtes l'un des seuls aujourd'hui à l'ignorer, puisque vous l'avez revendiqué à plusieurs reprises, les races pour vous existent. Vous croyez par ailleurs aux différences de, comment dirais-je, de valeurs entre les cultures. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, vous l'avez écrit, vous considérez que la culture occidentale, par exemple, est bien supérieure à des cultures africaines millénaires. Je pourrais répondre à tout ça? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, vous pouvez répondre, évidemment. Donc, vous voyez, vous répondez tout à fait, vous croyez à la hiérarchie des races, aux races, à la hiérarchie. Et par ailleurs, la stigmatisation d'un groupe, vous avez beau le nier avec sourire, parce que c'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire, c'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez. En général, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. La question n'est pas seulement celle de l'assimilation. La question, je n'ai pas entendu. Ça entoure. Oui, ça entoure. Mais c'est normal, quand on est obsédé par soi-même, on n'entend pas les autres. Attention, bientôt, il va y avoir le doigt d'honneur. Ah oui, attention. C'est vrai que vous en faites jamais, vous c'est connu. Non, je ne fais jamais de doigt d'honneur. Vous faites vrai parce qu'on va devoir faire le décompte. Donc allez-y, non, mais je terminez n'ai pas entendu, il a dit quelque chose de drôle, apparemment, donc j'aurais voulu savoir ce que c'était. Et en ce qui concerne les musulmans, je vais vous laisser répondre, bien évidemment. Il ne s'agit pas simplement de la question de l'assimilation. Vous passez votre temps à les insulter, à les dénigrer. Lorsque vous écrivez, par exemple, que tous les musulmans, qu'ils le disent ou pas, considèrent les djihadistes comme des bons musulmans, quand vous venez de dire encore à l'instant que les musulmans appartiennent à une religion totalitaire, ça s'appelle tout simplement la stigmatisation d'un groupe religieux en l'occurrence. Bon. Eric, alors on va lancer le décompte, parce que... Ah oui, parce que là, on peut déjà faire l'émission là-dessus. Allez. Le problème, c'est qu'avec vous, évidemment, le racisme, l'immigration, c'est quasiment votre identité totale. Alors, allez, Eric, voyons. Bah oui. D'abord... Un petit bain voyons, on va les compter ce soir. Ah bah oui, voilà, comptez-les. Ça, c'est quand vous ne savez pas quoi dire, il y a le petit bain voyons. Non, écoutez. Allez, là, on va se calmer. Perd du temps. S'il vous plaît, arrêtez de parler comme ça, ok? Je vous parle comme je veux. Non. Vous n'êtes pas encore président et quand bien même vous le seriez, je vous parle encore comme je veux. Moi, s'il vous plaît, Émeric, laissez répondre à Éric Zemmour, sinon... Évidemment, le racisme, l'immigration, c'est quasiment votre identité. Arrêtez aussi de me parler comme ça. Éric Zemmour. Petit débat face à face, comme une émission face à Baba. Il y a Émeric Caron, qui est journaliste, essayiste, éditorialiste, tout ce que vous voulez. Ari Ravon Fanenam Janatoing, il y a Émeric Zaneno. Caron, vous avez intérêt à être blindé, bien ancré dans vos idées, bien aligné et avoir une logique pertinente et reconnue
Parce que vao se tromper kely fotsiny ianao a, dia tratran'nga Aymeric Caron ary izy tena anisan'ny journaliste tena hoe manana izy ato amin'ny lohany ato. Ary nga Zemmour koa nefany dia ancien journaliste ary manana coco koa izy ao amin'ny lohany ao. Fa zao fasin'nga Aymeric Caron sarotra satria nga Aymeric Caron dia miainga amina fond de dossier tout simplement pour vous déstabiliser zany ary nefany tsy miainga amina hoe zavatra hoe fictif izy na hoe zavatra tenenina fotsiny aminao. Ianao manko a rehefa miady hevitra ary surtout ianao en tant que journaliste de tsy maintsy manana repère ianao ary obligé ianao mi-illustrer ny zavatra teneninao fa tsy tenenina fahatany fotsiny ohatran'izao. Ary nga Zemmour koa nefany de zatran'izay. Fa en général zany ny mpanao politika vazaha, mpanao politika io tena mahay politika dia raha mbola nianatra ihany koa de tsy maintsy rehefa miteny zavatra ianao na principe iray na théorie iray na ianao mihitsy mamoaka an'le teny na le satria lasa repère ao anatina tantara manko reny any aoriana any, dia tsy maintsy illustrenao amina proof le izy hoe ity ny source, ity ny référence, ity ny contexte, ity ny zavatra nitranga mba ahafahako miteny an'io. Fa tsy izay le andanantsika eto fa le ao anatin'le hoe ahoana ny tenue na hoe corps na débat zany forme sy ny fond. De manazava tsika avy eo hoe ataontsika en parallèle zany satria raha vao tsy mi-illustrer ohatran'izay tsika de tonga am'le hoe lasa tafiditra anatin'le piège-ny sasany hoe eritreretin'ilay sy am'fahadondrona mihitsy ny gasy, eritreretin'ilay sy am'fa tsy maninonina mihitsy ny gasy. Tsy maintsy illustrena amina zavatra anankiray réel ny propos zay entinao indrindraindrindra ianao mieritreritra hoe na ny tenako na olon-kafa zany miditra amin'itony politika, ny ahy moa tsy politika fa journalisme ny ahy, dia na izahay journaliste ary a dia tratran'izay contrainte zay. Ary indrindraindrindra fa izay, fa ny mpanao politika moa matetika dia tsy mieritreritra izy fa tsy astreint am'izay. Kanefa ny am'izao fotoana izao ny opinion publique efa tena hoe instruite satria on parle d'opinion ary tena manaraka mihitsy point par point amin'ny zavatra mitranga mba ahafahany mijuger anao aty Europe zany no teneniko. Fa ny Madagasikara variana atao am'le solelakisme, variana hoe tena marina zany de mandoka fandokafana fotsiny betsaka zany fa tsisy an'le asoroka eto avahako eto le hoe esprit de critique, ino ndatsy fa le hoe esprit critique. Zany hoe mandeha makany amin'ny analyse de mitondra amina dynamique nouvelle de développement na de progression. Zany hoe makany amin'ny fivoarana zany ny ady hevitra atao zany a de mitondra any amin'ny fivoarana raha misy ny ady hevitra. Mametraka dynamique any amin'ny fivoarana na any amin'ny fivoarana ara-tsaina, fivoarana ara-panahy. Fa raha ohatra ianao zany miady hevitra kanefany tsy mitondra ininona ho anao le izy, tsy mitondra ininona am'le olona miaino anao, dia am'izay fotoan'izay ianao tsy afenina fa tsy de lasa lavitra am'zavatra atao. Ary amin'ny ady hevitra, on ne cherche pas systématiquement à avoir raison, encore moins hoe être juste. Fa l'idéal déjà aloha il faut savoir hoe ity olona ity ve mety hitondra zavatra positif ho anahy. Alohan'ny hiadiana hevitra zany de zay aloha mipetratra voalohany hoe ity olona ity ve mety hitondra zavatra positif ho anahy. Régresser amin'ny mety ho zay fivoarana eritreretiko ve ny fampiresahako amin'ity olona ity sa ve za afaka hitondra zavatra ho an'ity olona ity, zany hoe misy fivoarana miaraka zany fa tsy hoe mandeha ila zany. Fa raha ohatra moa zany hoe ianao na izaho no manana an'le plus de vao maika tsara satria mandray ny anankiray de misy échange zany fa io tsy voatery hoe
ndray zoky, ndray zandry, ndray manam-pahaizana, ndray tsy manam-pahaizana, ndray taolo, ndray tanora, fa ny tena harena azo ao anatina ady-hevitra de mitondra fivoarana ara-tsaina, ara-panahy sy fitondran-tena. Zay no atao hoe fahendrena azo ao anatina na fivoarana azo ao anatina ady-hevitra. Autrement, raha ohatra zao hoe ady-hevitra resaka tômôbila, hoe ny anahy mandeha 200 km/h mipalaka ohatran'izao tsy rony mandidy, de zay foana ny resaka isaky ny week-end autour d'une bouteille, ça ne rime à rien, pratiquement à rien. Ary ny mampagaga de zao olona 17 taona, 18 taona, 30 taona ny malagasy no miresaka an'izany eny Analakely, eny amin'inona izy teo, eny amin'ny fasiny Naza elektrônika eny amin'ny avenue de l'Indépendance eny. De eritrereto amin'izany hoe eny amin'ny avenue de l'Indépendance na resaka hoe vehivavy fa tsisy resaka mihitsy hoe débat de société na débat en vue na amélioration an'ny fiarahamonina, tsy tafiditra ao anatin'izay mihitsy le tanora antsika hoe ady-hevitra eny amin'ny avenue de l'Indépendance nefa ny ambany be ohatran'izany. Ka eto amin'le forme zany nitondrako antsika androany hoe ahoana tokoa moa zany atao hoe ady-hevitra avolenta izany. Voalohany indrindra, ny zavatra tena voaremarqueko hatramin'izay. Alors, allez-y, Eric Zemmour, voyons. Zavatra voaremarqueko hatramin'izay dia rehefa viendrana ianao de tsy mamenatra ny olona miteny hoe votre idée elle est nulle, ce que vous dites est nul. Ary misy de tena masaha mihitsy miteny hoe ino izy teo hoe c'est une idée d'une imbécilité sans pareil. Zany hoe am'tony sehatra tony zany taty aoriana moa zany le izy mandeha nisy karazana principe na stratégie niantsoana an'le izy ary ngia Trump no tena nidéveloppé azy, nametraka azy ary anisan'ny nalan'ny Trump zany tam'zany hoe le resaka stratégie woke, WOKI, zany hoe E zany, WO de K de E zany. Izy io tamin'ny andron'ny tany amin'ny taona 80 tany dia ny fiantsoana azy ohatran'ny hoe l'art de déstabilisation na l'art de déstabiliser, c'est selon zany. Ary ny tam'zany andro zany ny olona tena hoe anisan'ny tena satria ny tena zany tonga de mikapite an'le izy vao mihaona kely hoe indroa intelo dia mahatsapy anao hoe ary lery enjana be raha anao déstabiliser anao. Ianao zany tonga de efa vonona ianao amin'ny angady sy ny arina. Fa misy olona zany tonga de mahay an'io, hainy tonga de midéstabiliser anao de désarçonner ianao pendant l'échange zany na pendant ny resaka eo. Rehefa antsoina am'zay désarçonner zay zany de lasa incohérent ohatran'izany ny zavatra teneninao na mety olo minoatra. Le organisation anao rehetrarehetra atao anatin'ny eritreritranao ao zany de mivadika daholo. Ohatra amin'izany zany andriamatoa Ratsiraka Didier de vitany mihitsy zao hoe satria rehefa miditra en Braun ianao de mbola mandeha à peu près jusqu'à tonga eo amin'ny fasin'le latabatra mihitsy amin'le bureau mihitsy zany, mandeha à peu près 10 mètres eo de hitany tsara ny fomba famindranao ary eo amina président zany tsy maintsy milamina mifamindra ny tena sy ny karazany. Ohatra zao teneny hoe ary ianao zany vous ne cessez pas de grossir tonga ianao de sahirana anao tratran'izay de ozy ianao hoe mamaly tonga ianao zany de mamaly hoe monsieur le président j'ai pas le temps pour faire du sport. De ozy izy hoe vous croyez ve ozy izy que vous êtes plus occupé que moi? Tonga de tapina ny dominao, tonga ianao de mangina ary marina ny teniny. De eo anao zany tonga de efa désarçonné ianao, allez-y je vous écoute ozy izy. Là vous avez besoin de quelques secondes pour vous remettre, pour vous reprendre zany. Ka any le ohatran'izany ka tony fandaharany tony zany
Tena hiaino tsara ny aty dia ahafantaranareo hoe gravy le stratégie apetraka zareo vao manomboka mihitsy zany hoe hiditra am'le débat zany hoe maneno le buzzer zany de no tsara le ataon'ga Zemmour. Rehefa miteny hoe top de eo nareo manomboka mihaino tsara enoy Bah voyons. Bah oui. top. D'abord. Voyons, un petit bain voyons. On va les compter ce soir. Ah bah oui, Voilà, bah comptez-les, vous ça, savez. c'est quand vous savez pas quoi dire, il y a le petit bain voyons. Eo. Non, écoutez. Allez, Là, on va allez-y se parce qu'on calmer. perd du temps. S'il vous plaît, allez, Eric, arrêtez allez, de on me parler comme ça. Ok. Mais je vous parle comme je veux. Non, non, non. Vous n'êtes pas encore président et quand bien même vous le seriez, je vous parlerai Non, encore non, comme je veux. Hiaino tsara hoe arrêtez aux izy de me parler comme ça. De tonga de rapide be mivalin'ga Emerick hoe non, je vous parle comme je veux, vous n'êtes pas, quand bien même vous n'êtes pas encore président. Tatsika am'zany zany hoe averiko kely Le petit bain voyons. Non, écoutez. Allez, là, on va allez-y se parce qu'on calmer. perd du temps. S'il vous plaît, allez, Eric, arrêtez allez, de on me parler comme ça. Ok. Mais je vous parle comme je veux. Non, non, non. Vous n'êtes pas encore président et quand bien même vous le seriez, je vous parlerai encore comme je veux. Moi, S'il vous plaît, je ne sais Emerick, pas agresser. hitanareo quand bien même vous le serez ozy izy je vous parle comme je veux. Izay zavatra zay tsy tonga ho azy efa ao anatin'le plan an'le nga Emerick hoe idéstabilisena anty le candidat en faceny. Izy mijoue ny rôle am'maha journaliste azy kanefany tonga de ao anatin'le débat tonga de déstabiliseny ny anankiray. Zany hoe tonga zany de tratra zany inona message ampitaina am'zay tratra zany am'ty débat ty fa zay fotsiny zany raha ho an'ny mpandinika zany mandinika anao hoe ady hevitra any tonga de tratra hoe autain manambonimbony tena nga Zemmour hoe arrêtez de me parler comme ça. Fa ahoana tokoa moa zany hoe fa nga ianao hoe candidat de afaka mi-se permettre hoe za ambony no ianao dia miteny ianao hoe arrêtez de me parler comme ça de tonga de hitsin'le mpanao gazety koa tsy manaiky ary io zany tonga de mametraka mihitsy hoe ny tsy fantatry Zemmour tao anatin'le zany hoe provoquen'le mpanao gazety izy tena hamoaka an'le toetrany. Zay manko no tiako hitaritana ny saintsika malagasy ao anatina fait de société anankiray. Misy message important ampitaina ao anatina hetsika anankiray zay posen'ny mpanao gazety ianao. Fa rehefa tafiditra ao anatin'izay piège zay ianao de tsy tafavoaka intsony ianao avy eo. Satria le izy zao rehefa candidat ianao de mazava ho azy fa vous êtes à un cran au-dessus. Mais ça ne veut rien dire. Comme je n'arrêtais pas de dire à mes étudiants, ouais, on ne revendique pas ce qu'on a. On ne revendique pas ce qu'on a. Efa nananao le zavatra de aza revendikena intsony fa manjary vao mainka manambany ny tenanao ianao. Azotsika zay zavatra hoe averiko kely izy de tsapanareo hoe tena hoainina tokoa Zemmour fa tafiditra tao anatin'ny piège nga Emerick Caron. Débat face à face, face à baba C8 chaîne C8 ty zavatra ty tamin'ny Fakoma Legion. Le petit bain voyons. Non, écoutez. Allez, là, on va allez-y se parce qu'on calmer. perd du temps. S'il vous plaît, allez, Eric, arrêtez allez, de on me parler comme ça. Ok. Mais je vous parle comme je veux. Non, non, non. Vous n'êtes pas encore président et quand bien même vous le seriez, je vous parlerai encore comme je veux. Moi, S'il vous plaît, je ne sais Emerick, pas agresser. Donc, laissez on se répondre calme. à Éric Zemmour. Sinon, on est dans le débat, il faut qu'on ait des réponses. Premièrement, je répète, le racisme, c'est faire des différences biologiques, vous l'avez dit vous-même, pas avec des races qui sont supérieures aux autres. Je ne crois absolument pas en cela. Vous ne croyez plus aux races? Non, mais vous savez... Non, ma question est très Non, simple. Est-ce que vous croyez encore aux races? Non, mais Oui, non. écoutez-moi. Non, répondez à ma question. Est-ce que vous je vais croyez- répondre? Deuxième déstabilisation tonga de miditra any amin'le hoe définition terminologie ary surtout atao amin'le forme an'le question hoe sous forme ana agression le izy nefa tena fondamental et technique.
mazava ho azy fa tonga dia mi-se sentir agressé na hoe provoqué le olona tratran'iny. Ary matetika dia ny ataony ny mpanao politika miezaka tsy mamaly an'iny izy. Deuxième point, tafiditra ao anatin'ny piège-ny Ndiaye Emery Caron indray a. Vous avez vu, au bout d'une minute seulement, jereko eto ilay izy a, dia efa piège anankiroa dia vita Ngia Eric Zemmour. Tiako tenenina dia zao, raha miditra amin'izany politika izany a, dia tokony hanana référence be dia be, manana repère be dia be. Satria ny journaliste tena mahay dia tsy mamela mahazo anao fa tafiditra amin'ny piège-ny ianao, ary rehefa tafiditra anatin'izay piège-ny izay, ianao mieritreritra hoe tafavoaka tsara ianao, fa en fait ny opinion avertie mahatsapa hoe tsy ao na le journaliste ny tsy mahay, satria n'izay journaliste koa possible koa zay tsy mahay, ampanatrehan-tena milazana an'izany, azo lazaina zany. Fa nefa iny différence dia zao, ao anatin'ity zavatra ity, ao anatin'ny zavatra hoe ady hevitra ohatran'itony, tsy le journaliste no lasa critiquena, fa le mpanao politika ny eo ambonin'ny table, le fitenenan'izay hoe ianao ny eo ambonin'ny table de négociation, dia any aminao le observateur no mijery hoe ahoana tokoa ty bandy ity. D'ailleurs, ny titre ataon'zareo ato de on va se calmer, vous allez arrêter de me parler comme ça. C'est une dissuasion, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis, vous répondez au juge, dia tsy mamaly le ry. Vous répondez au juge, dia tsy mamaly le ry. Absolument pas en cela. Vous ne croyez plus au RAS? Non, mais vous savez. Non, ma question est très simple. Est-ce que vous croyez encore au RAS? Non, mais ou non écoutez-moi, écoutez-moi. Non, répondez à ma question. Non, répondez à ma question. Répondez à ma question. Tsy mamaly, anankiray, fa zavatra hafa foana nataony. Et pour le journaliste, c'est déjà gagné. Est-ce que vous vais répondre encore? Je vais Il va répondre. vous à répondre. l'existence des RAS? Si vous me laissez parler et que vous ne m'interrompez pas sans cesse pour poser Mais des si vous questions, voulez je pourrai répondre aux questions et si vous n'esquivez Les pas races ont été. Laissez-le répondre, Emery, On comme a ça on aura la forgé réponse. le concept Pas de sûr. race au 19e siècle. Et c'est un concept scientifique. Et les scientifiques à l'époque, c'était des progressistes comme vous, qui voulaient justement abattre le concept d'humanité né du christianisme. Donc vous voyez. Bon, d'accord, vous allez encore noyer le poisson. Moi, c'est juste, vous croyez au RAS, oui ou non? Oh là 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 là. Vous essayez de noyer le poisson jamais à les Fatsman, le journaliste, il est là pour déstabiliser, il est là pour désarçonner, il est là pour vous sortir de vos gonds, il est là pour soutirer, pour voir, apprécier, pour l'opinion, ce que vous valez. Dis-moi, de quoi on peut faire valoir que vous êtes un candidat. Io zany mandeha le évaluation zany tonga de olona de mijery hoe valaka tokoa le ry mifanena. Emery Caron raha mifanena am'le ry ozy ny opinion to de vizan'le ry. Kanefa mahay zany atao hoe, même s'il est un peu chiant des fois, et c'est son métier, c'est son rôle. Il est là pour eux, et vous sortez le meilleur de vous-même. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais d'autres non. Répondez-lui, Eric. Mais je lui réponds. Non. Vous croyez Donc, au RAS, oui ou non? Il y a D'accord. des groupes. Scientifiquement, Il y a des groupes. Vous les appelez comme vous voulez. Il y a des groupes, vous les appelez comme vous voulez. D'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une convention, le mot race. Si vous voulez pas comprendre ça. Donc on peut vous appeler les groupes ethniques. Dites pas Maurras, ça évoque des choses tout de suite dans votre bouche. Bon. C'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle du sujet immigration. Que faut-il changer? Non, je voudrais répondre. Parce qu'il a déliré comme ça. Donc. Vous voyez, il a déliré comme ça. Surtout qu'au niveau que c'est Mosei,
autorisé zany bien sûr fomba fiady zany fa hitanao hoe désarçonné Éric Zemmour hiditra amina anankiray indray tsika Éric Zemmour sy Mélenchon ihany le izy zany dia ahafahantsika matsapa sy maka lesona hoe aiza ho aiza tsika malagasy ao anatin'ny fandehan'ny tantara fa ny tsika na mandoka ny Andry Rajoelina le mandoka fotsiny efa hita zao fa tsy aninona tsy alehany tsy nitsahatra manao erreur na de erreur arithmétique ara dia mbola miditra am'le fandokafana ihany le mouton de panurge zany tiako tenenina atsy amin'ila indray le atsy am'le manoratra ihany koa tsy mba misy akory référence na historique na chiffre zany chiffrage amin'ny zavatra teneniny ary ny tena gravy tsisy solution rehefa manao observation manko ianao ity critique no ataon'ny opposition tsy mbola naheno ianao hoe ino ny opposition malagasy ka nitondra hoe tia misy projet na eny amin'ny assemblée na entina any amin'ny filoham-pirenena hoe ity projet solution aingana mba miangavy zay mba appliqueo de lazaina amin'ny vahoaka hoe tia ny solution menay opposition ho an'ny fitondrana fa sournois un peu fourbe pour ne pas dire même traître ny fomba fanaovana politique malagasy. On est là pour critiquer tout simplement sans amener des solutions. Or ny olona rehefa mikritika manao observation filazazy dia apetraka tsara le observation miaraka amin'ny chiffrage sy ny karazany de mipetraka amin'izay koa ny solution miaraka amin'ny zay mety projection ana développement na ohatra fivoarana entin'le proposition reto tsy mbola nahentsika samy malala daholo tsika fa isan'andro Andry Rajoelina de tsy sasatry manao bêtise 16+3 na 13+6 18 grave ane zany proposition azo eritreretina de hoe manaraka tonga ianao satria efa grave zany manisy ara-tsaina iny ianao mitondra taratasy milaza hoe tena solution any Madagasikara tompoko tonga eto zahay mpanohatra miangavy anao hiala ity ny taratasy tiany courrier asehon'ny vahoaka asehon'ny opinion hoe tena miasa tokoa ne le opposition fa tsy vitan'ny resaka devant radio fotsiny na hoe fidinana an-dalambe na hoe ity ry filoham-pirenena ny fanafody na traikefa ahoana moa filazana zany solution tiako tenenina toronkevitra omena ianao amin'ny alalan'ny amin'ny momban'ny hoe ahoana no ampatonga ny rano adio tsy tapatapaka isan'andro ahoana no ampatonga ny électricité tsy ho tapatapaka isan'andro ny tena olana ane de zao na le vahoaka raha tsy mahatsapa akory hoe fa entiny le fanatisme fotsiny le dokadokisme zany hoe ianona amilay hoe zao hoe tena izy ihany no tena anina amin'io kanefany aty amin'ny opposition anao de efa tokony ho hitan'ny olona hoe ny solution na ny remède entinao ao anatin'ny firenena de tsapa ny vahoaka hoe marina kosa zany i Andry Rajoelina tsy nanaiky an'izy fa ireto mpanohatra de nitondra hevitra hanoerana an'izao fahantrano zao fa na mpitondra na mpanohatra amin'izao fotoana zao zay any toerana sy ny any de tsy misy mihitsy solution eninao ka mba hampisokatra masom-panahy fanantenan'ny malagasy hoe mety hivoatra ihany tsika fa de ny resaka culte de personnalité no tena mandeha tsy hitanao taratra akory zany le hoe raha tonga tokoa moa zany ihany de efa mba iny misy solution entiny misy zavatra entiny zany mba hitan'ny olona de nizao hoe ity ary zay ihany nefa amin'ny lalana anankiray ahafahanao mampiseho hoe ity nitolokevitra entinay ialana amin'ity fahantrano ity tapaka ny jiro tapaka ny rano mahantra ny vahoaka miakatra ny vidim-piainana tokony nisy esquisse na projet
en vue ana hoe fa ialana am'le izy fa jamais, jamais, jamais. Satria inona ny zavatra ao anatin'ny sain'le malagasy am'ireto le mpanao politika, tsy ny malagasy vahoaka no teneniko eto fa ny mpanao politika tompoko. Inona ny zavatra ao anatin'ny sainy? Raha mba manana solution miracle anankiray izy toy hoe tsy meko an'ny lafa. Avy eo laha tafavoaka de za indray zesteny lahy. Hitanareo amin'izany very mihitsy le tena hoe zavatra. Adino rahalahy tanteraka fa le fanaovana politika anie de tombontsoa, tombontsoa, tombontsoa irery ho an'ny vahoaka. Ho an'ny vahoaka irery ny antony hanaovana politika fa tsy resaka zany hoe raha meko an'le ry ne le solution de zany ny zesteny. Ny vahoaka mahay manafaka hoe ity tolo-kevitra ity de avy any amin'reto groupe reto. Ity ny tolo-kevitra omenay amin'ny filoham-pirenena mba ahafahana miala amin'izao fahantrano zao. Eto amin'ity fandarana ity toko de manao an'izany tsika na de tsy anjarantsika mpanao gazety, tsy anjarantsika société civile ara no manao an'izany hoe ity ny fanafodiny. Izay teneniko izay zao de efa fanafody anankiray hoe tsy ny andeha hanongana ihany. Marina ary teneniko eto hoe tena ny fanonganana na ny fialanany Andriamatoa Andry Rajoelina ny tena fanafody ny fahantrana ao Madagasikara. Fahalohany atongavana amin'izay mba ampisehoan'ny malagasy fa manana an'le solution tokoa nareo. Mba tsy ho voafitaka intsony le malagasy raha piotr-indray hoe tena mba niatsapo tamin'ny efa notenenin'ny Fleury antsika hoe mba hahenolo zay solution entin'ireo olon'ireo zay vao miatsampy amin'ny azo tsy fantatra indray ary ny tena problema nefa efa fantatra le azony antsapazana fa mitondra loza ary nampitondra loza tamin'izany andro zany de mbola iverina indray amin'le izy ianao de avy eo anao tonga amin'ny teninao ihany avy eo tena Fleury efa nitenenio fa tsika mbola mafy e. Fa ny tena tamin'ny 2017 tsy haiko zay fomba ilanareo ka tsy atongavana amin'izany atao hoe Andry Rajoelina no lany ao. Tsisy afa-tsy solution, tsisy afa-tsy vahaolana anankiray ho hiata amin'izany dia bodona vous allez bouder toutes les manifestations, les campagnes et propagande de Andry Rajoelina. Zay ny teneniko tamin'izany. Allez voir iny izy menakavy tonga foana ao anatin'le resaka manatrika ny ino tizy teo ny propagande ny Andriamatoa Andry Rajoelina tapina andômy légitimé ny fangalaram-bato ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria feno Atsonjombe, feno ny stady de légitimé. Izy ary ny afaka nohatra hoe tsy nafeno Atsonjombe izy, tsy nafeno amin'ny Mahamasina izy, io feno vavolombelona daholo ny rehetra. Ka miainga amin'itony adihevitra itony le zavatra atao ary ny tiako atongavana faharoa zany dia ity eno tsara ity Et pas, vous savez, moi, je suis resté à l'enseignement du général de Gaulle qui tenait l'ONU pour un machin, et je n'aime pas spécialement cette machine onusienne qui pond des rapports, des proclamations, etc., etc. Maintenant, vous m'avez dit, la France, si la France est grande quand elle n'est pas raciste et quand elle est républicaine, etc. D'abord... l'art de déstabiliser, la déstabilisation, c'est selon ataony Andriamatoa Mélenchon nga Zemmour reto. Zany hoe nga Zemmour zany tena sarotra midéstabiliser azy satria izy tafiditra ao anatin'le araky ny teneniko ery aloha hoe on ne peut pas avoir tout le temps dans un débat, on ne cherche pas à avoir raison, encore moins être juste. Raha vao miditra an'izay ianao anatina débat, vous cherchez à avoir raison, sinon être juste, de vitan'ny olona vetivety ianao. Personne, moi je ne vous accuse pas de racisme. La France n'est pas raciste quand elle défend son modèle, quand elle défend sa culture, quand elle défend sa... Nefany eno tsara ny fialinen'ny Zemmour, ny heviny rehefa tsy déstabiliser izy, mandeha tsara. Fa une fois le ry déstabiliser, de mivadika gira hoy ny tenin'ny malagasy zay, vadika giry le ry, areo le ry
spécialement cette machine onusienne qui pond des rapports, des proclamations, etc. etc. Maintenant, vous m'avez dit, la France est grande quand elle n'est pas raciste et quand elle est républicaine, etc. D'abord, moi, je ne vous accuse pas de racisme. La France n'est pas raciste quand elle défend son modèle. La France n'est pas raciste quand elle défend son modèle. Quand elle défend sa culture, quand elle défend sa civilisation. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne parle pas de la France, je parle de vous quand je parle de racisme. Moi, je suis... Zij de déstabilisation. Moi, ça dit net een Zemmour en hem la France n'est pas raciste quand zo. La France, c'est qui est juste. Force de le reconnaître, c'est juste. Fa! Tonga diaraka nga Mélenchon, les jeux. Les Zemmour, il est spécialiste pour noyer le poisson, ça. Dia raha ohatra ianao zany vendrabendana dia tafidy ao anatin'izay piège ny Zemmour zay ary tsy manan-kalahatra ianao avy eo. Fa ozy Mélenchon, non, je ne parle pas de la France quand je dis, plutôt aussi je parle de vous. Averitsika fa tiako précis manko ilay izy satria ilaina les précisions. Complètement contre-productive. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, après, M. Mélenchon part dans des délires... délire. C'est pour déstabiliser l'autre. Car maintenant, on aime les petits mots qui dérangent l'autre. Nous lasa mandeha. Dia mizany olona koa ianao hoe mora kely ny déstabiliser an'lery. Donc, il veut des sessions à l'ONU partout. Faites des propositions aussi, l'autre. Bon, très bien. Je ne suis pas... vous savez, moi, je suis resté à l'enseignement du général de Gaulle qui tenait l'ONU pour un machin. Et je n'aime pas spécialement cette machine onusienne qui... La France n'est pas raciste quand elle défend son modèle, quand elle défend sa culture, quand elle défend sa civilisation. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne parle pas de la France, je parle de vous quand je parle de racisme. Moi, je suis exactement... Je parle de vous quand je parle de raciste. Ça va. La remarque tsara angambonareo fa jusqu'à la fin, le vouvoiement est présent. Malgré les teneurs imbéciles, amin'ny débat hafa zany fa tsy hainareo teo, malgré les teneurs délire, vous délirez des délires de ce genre, malgré les attaques nga Émeric, dia mipetraka ny respect trône. Zay zany le antsonan'le teneniko hoe effectivement voafako moaly tamin'ny zoma na mpianatra teto hoe napita zany e. Tsy tian'ny olona manko zay le teniko zay mampianatra. Kanefa en fait l'objectif an'ity émission ty dia misy fampianarana kely satria be loatra les valeurs morales MORALE zay tena very tanteraka amintsika malagasy. Entre autres ny fifanajana. Dia zao. Voafako moaly any nampita hevitra teto, tsy hoe hevitra fa réflexion anankiray hoe il faut savoir dissocier l'homme de ses idées. Inona ny tena dikan'izay en fait? Ny olona rehetra dia manana ny heviny daholo. Azonareo? Manana ny heviny daholo ary io tsy hiditsika hoe diso na marina na tsy mety na mety ny hevitry ny olona anankiray. Ny olona rehetra koa dia manana ny personnalitény daholo. Tsika tsy miditra hoe tsara na ratsy na mety ny fitondrantenan'ilay olona na tsy mety. Zany hoe les personnalités eto zany le tenenina hoe de la personne. Il faut savoir dissocier l'homme de ses idées. L'homme zany no tenenitsika eto les personnalités dia ny idée le hoe tsy hoe hevitra tsara na ratsy no ananany na izao na izao. Afandao atao hoe ratsy. Kanefany il y a l'homme que vous devez respecter. Mikohatra zao nareo omaly
raha ohatra ny olona moa no mitantara fa ohatra nareo de nanoratra hoe misaotra zandrilahy fa mahafinaritra ahako le hoe vao niditra zany inga ikoto lilahy mahitso tsy de haiko loatra hoe manao anaran'izy iny, inga ikoto zany de hoe tsy natao hiadiana. Rehefa namaly le teniko izy zany de tonga de napetra ny teoria amin'ny voalohany hoe tsy natao hiadiana. Dia faharoa, tout au long de l'émission izy malgré ny hoe kritika zany mety teny masika ao anatin'le izy de manaja foana izy hoe messieurs, messieurs, messieurs. Na de any amin'ny farany ara misy hoe satria misy manao compte rendu misy hoe fa iza moa le ry. Azonao? Fa mipetraka le hoe messieurs, 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 messieurs isaka teteko aho satria misy olona nanisa zany le messieurs zako hoe na ao anatin'le adihevitra raha mety misy teny masika ho takany nataoko koa, misy teny mihoatra ao fa mipetraka le fifanajana hoe dissocier l'homme de ses idées. Satria tokony ho fantatrareo hoe fa zany manko tsy fantatry ny sasany zany. Ikoto zany ohatran'ny hoe zandry amiko satria ny zokony namako akaiky. Fa tsy ilaozany hoe ao anatin'ny adihevitra tsy maintsy misy tsilo kely, tsy maintsy misy fantsika kely. Satria ilain'ny mpanaraka zay tsy passionné le izy moa lasa débat passionné zany dia le mpanaraka zany rehefa mijery roa telo zany tosa hoe c'est vraiment dommage ary nisoratako tamin'ny akoto io hoe c'est vraiment dommage hoe le olona tsy miditra mametraka any amin'le dinamika zay tokony hampanankarena ny fanahy sy ny saina fa ato amin'le manontsana no andanan'le malagasy. Ary zay hoany tena mbola olana zaraiko amintsika eto zany, tena olana amintsika malagasy zany ary marina ny tenin'le akoto hoe lasa attaque personnelle ary rehefa olona miditra amin'izay attaque personnelle zay tena marina ny tenin'ny akoto hoe tsy manana ny entiny izy zay na izy lany argument na izy tsy manana ny entona ao anatin'ny zavatra atao. Ary zay ny isaorako amin'ny akoto hoe misy le izy manko tsy voatery hoe valeur malagasy le fanajana, henonareo tsara ny vazaha hoe vous na de agressif toy ny inona ary ny Amerika de manaja izy hoe vous fa tsy niteny izy hoe tu. Ary eo tsika malagasy zany mivery amin'ny katesizy misy olona zao tena hoe leroa manompa olona zany hoe amin'ny alalan'ny tenin-dratsy pénal zany fa rehefa miditra amin'itony zavatra itony de misatandra amin'izany surtout hoe venant na malagasy zany sy ny karazany ka de le adihevitra moa tsy haiko ny any amin'ny côté ikoto fa raha ty amiko tsy tokony tsy hitako hoe inona no mety apport moral mety ho azoko amin'le izy ary izy koa mety hoe tsisy apport moral koa mety azony amin'le avy amiko de tsy hitako ny itoizan'le izy fa misaotra amin'le fifanajana ao anatin'ny adihevitra teny ilainy reny ary modely tokony anaran'ny hafa satria na de tezitra aminao ary rahako amin'le resaka famelezanao an'le kristianisme voatery forcé de reconnaître fa misy ligne jaune vao respectenao anatin'le zavatra ary misaotra be dia be anao any amin'izany satria na ny zandry koa arany hoe atao ananatra koa fa tsy ana fa tena moa tamin'iny nijoro zoky de tsy voatery hoe zay le teneniko hoe quand on cherche à avoir raison systématiquement sinon à être juste dia tadidio fa miborika foana ny zavatra atao et on ne revendique pas ce qu'on a. Za zao tenenin'ny olona zany hoe bon hoe vendrana tsy mampaninona azy anjara koa miezaka ao anatin'ny zavatra ataoko, manatsara ny zavatra ataoko fa ny jugementn'olona ivelany sady tsy mampatavy ahy zany no tsy mampahy ahy
Hitako amin'ny alalan'ny asa foana. Tsisy afa-tsy ny asa no ahafahanao mi-convaincre olona ary on ne revendique pas ce qu'on a hoy. Jamais, jamais. Rehefa intelligent ianao aza miteny hoe za intelligent, na hoe za zao, tsy za ekeko tena mahafinaritra ahy rehefa ataon'ny olona hoe dondrona satria mbola manana marge de manœuvre ahafahako miezaka zany ao anatin'ny fiarahamonina. Fa tena teneniko anareo fa tena tsy tatiko le za zao tsy tiako mihitsy antsoina hoe président. Teny amin'ny olona hoe non bainina ihany satria j'ai pas l'impression d'être président. C'est tout. Ty zao meko anankiray nareo zay le teneniko hoe illustrena le izy fa tsy tenenina fotsiny. De humilité ao anatin'ny zavatra atao. Izy any tsy malala fa Samuel Eto'o, c'est un grand footballeur. Tena nitsindringa Pep Guardiola mihitsy izy nandritry ny fiainany tao anatin'ny équipe amin'ny Barcelone. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré par le travail, par ses propres efforts, qu'il était le meilleur. Et Pep Guardiola a fini par dire oui, merci Samuel Eto'o. Nisy an'i Ronaldinho tao, nisy an'i Leo Messi tao, de tena nitsindrin'le mihitsy Samuel Eto'o. Fa Samuel Eto'o marary azy le izy. Au point d'être même souvent il est remplaçant. Fa vao miditra izy tonga de mahafaty baolina telo de lasa élément maîtresse ny Barcelone izy. Ndao hainoantsika sady ahafahanareo mieritreritra tokoa hoe ahoana tokoa moa zany le zavatra. Vous connaissez ce business de la presse, les télévisions, il y a souvent des enfants qui sont beaux, d'autres qui le sont moins. Et moi, j'ai toujours été l'enfant qui était moins beau. Et c'était mon rôle, mais seulement j'avais... C'était l'enfant moins beau izy. Efa jerenao izy bandy tsy ratsy izy. Manana ny carrière-n'izy, manana ny personnalité-n'izy, manana ny bocosité-ny le bandy, lava izy, mijoro tsara. Fandao hainoantsika. Un rôle très important dans le vestiaire où je pouvais tout dire à n'importe qui en le regardant dans les yeux. J'ai une blessure au ménisque, je prends 7 mois et je décide d'aller faire ma rééducation dans ma maison à Majorque. C'était une erreur parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le dialogue. Et quand vous avez un vestiaire comme celui du Barça avec des grands joueurs qui ne peuvent pas se parler, il y a un souci. Parce que la force du Barça, c'est que c'était un groupe de jeunes qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus qu'un match de football. On se retrouvait pour dîner, on se retrouvait pour danser, on avait nos petits secrets. Et tout ça, quand je reviens, était mort. Était mort. Et comme j'aime souvent dire les vérités, et pour moi, toute vérité est bonne à dire, évidemment. Toute vérité n'est pas bonne à dire aux autres. En fait, il n'y a pas de toute vérité n'est pas bonne à dire. Matetika avy amin'ny olon-dehibe ny ahatongavana izy io. Satria ny probleman'le olon-dehibe zay zany hoe amin'ny taona zany, dia matetika il cherche toujours à avoir raison. Na de ils sont dans le ridicule là, ils cherchent toujours à être juste. Mino fa any amin'ny fianakaviana tsirairay ihany samy misy an'izany daholo, nenay zao de misy. Misy rangahy zay de il croit avoir le monopole de la vérité et de la justesse. De manahirana mihitsy rehefa izy no présent anatina fihaonana fianakaviana anankiray. Fa de zay le zavatra. Nefa indraindray efa hita hoe mandeha any amin'ny tsy fanehany le zavatra teneniny na le zavatra
les thèses soutenues à venir, déjà, il cherche à avoir raison systématiquement. Dia lasa tsy azo tenenina ny marina rehetra satria izy zokony hoe diso anie zany teninao zany, tsy mety anie zany. De eo mahatonga an'izy hoe toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, 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 diso zany. À partir du moment anao manakana ny zanakao tsy hiteny, tsy s'exprimer, de lasa manana double personnalité iny zanakao iny. Ary zay double personnalité zay, le personnalité tianao no asehony anao ao an-trano. Fa le tsy tianao any ambadika iny no tena miseho, ary rehefa miseho ambany masonao iny rehefa lehibe izy, de eo anao vao taraiky hoe fa izy ary no nampianatra an'ity an'zany, nampianatra an'ity zaza ty an'zany, kanefa le izy avy aminao noho le autorité zay apetraka ao. Autoritaire loatra ianao mametraka an'le izy ao anatin'le zanakao, na anatin'le fitaizanao de tafiditra am'le hoe toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, même si c'est maladroite, même si avec beaucoup de maladresse, il faut laisser les enfants s'exprimer. Ary ny kapokapoka zanak'ity tsy mety, lasa mitantrano moa le izy. Fa toute vérité est bonne à dire. Anjaranao fotsiny avy eo ny miaro, na zay. Anjaranao le zaza miteny sy manao observation, miaro ny hevitrao. Il faut que tu sois cohérent, il faut que vous soyez cohérent dans ce que vous dites. Vous défendez bien ce que vous soutenez comme thèse, comme remarque, comme observation. Comme je dis, ouais, la meilleure école, c'est à la maison. Fa rehefa ao ny ratsy ny école dia tsy mamely koa any ivelany. De marina mihitsy ny tenin'ilay atao hoe non, tamin'izaho niverina hozy izy tsisy intsony le ambiance atao anatin'le club fa nisy nanapotika. De moi j'ai dit hozy izy hoe fa ahoana? De matetika koa nefany io zany tsy hoe malagasy rery no tratran'io aretin'io, fa maro ny olona eto ambonin'ny tany zany tratran'io hoe raha vao misy olona anankiray miteny marina dia misy karazan'olona tonga de se sentir agressé, dia rehefa agressé ohatran'izay izy de tonga de lenao mihitsiny tsy tiany, fa tsy hoe le zavatra teneninao no tokony hisaintsainany hoe ohatrany marina tokoa zany tenenin'le ry zany a, ohatrany diso zany a, ohatrany tsy mety zany a. Na hoe de enao mihitsy zany hoe tsisy saina, ohatran'izao, fa tokony hoe azavaina le hevitra hoe tsy mety zany amin'ny alalan'le illustration fa tsy miteniteny foana fotsiny. Marina ny tenin'le Eto hoe toute vérité est bonne à dire. On dit la vérité, et pour moi, toute vérité est bonne à dire. Évidemment, ce jour, Ronny se trompe parce que c'était le match, mon retour, c'était face à la Real Sociedad. Franck, qui me prend avant le match, il me dit, est-ce que tu veux commencer ou tu vas attendre? Je lui ai dit, Franck, je préfère jouer les dernières 20 minutes en espérant que le Barça sera en train de gagner 3-0, voire 4. C'est plus facile pour quelqu'un qui a fait 7 mois sans jouer. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Franck fait 3 remplacements et je suis toujours à l'échauffement. Et à un moment donné, je reviens vers le banc de touche et j'ai dit à Eusebio, oui, on a fait 3 remplacements, donc je vais aller m'asseoir. Simple. Moi, je n'étais pas fâché. Je reviens, c'est mon premier match. Je savais que j'allais jouer. À n'importe quel moment, je devais jouer. Et Franck, qui va en conférence de presse, et on lui pose une question, mais pourquoi Samuel n'a pas joué? Il dit, moi, je ne sais pas, mais je l'ai envoyé à l'échauffement et il n'a pas voulu. Mais pourtant, j'étais à l'échauffement et je suis revenu et il avait fait 3 remplacements. Et Ronny, qui ne parlait pratiquement jamais à la presse, ou quand il passait, c'était le sourire et il partait. Et il sort une petite phrase. Moi, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que ce mec est normal? Parce que si quelqu'un n'était pas exemple de tout reproche, c'était Ronny. Mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours.
au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et quand Ronnie le dit, moi j'attends le lendemain, personne ne s'excuse. 2 jours après, personne ne s'excuse. J'ai dit, mais ils ne sont pas bien dans leur tête. Et alors là, je monte au créneau et j'essaie de remettre de l'ordre. Mais seulement, comme j'étais le fils mal aimé de la presse, on a tout mis sur moi. Mais ils ont oublié de dire, en 2006, Ludovic Duly est souvent là avec vous. Franck n'a pas parlé au vestiaire pendant la mi-temps quand on perdait face à Arsenal. C'est moi qui ai tenu le discours. Moi, j'ai parlé. J'ai dit ce que je pensais à chacun d'eux. Quand on est revenu, Normalement, on est triste, il y a les familles des entraîneurs. Tu me les entraîneurs, tu vas demander les joueurs. Tu peux la définir comme un grand joueur, les roulettes. Il n'y a pas tarkevta à Stunam, c'est ça. Tu peux la yon fitondana, il n'est pas nouveau. Dia afaka tondra hevitra fanatsarana. Samuel Eto'o tsy entraîneur. Na deuxième adjoint ny entraîneur. Ary tsy capitaine d'équipe akory. Tonga izy dia mitondra fanatsarana. Zany hoe io fandraisana andraikitra io zany a, zava-dehibe io ao anatin'ny fiarahamonina. Ka na aiza na avy amin'iza ny fitondrana andraikitra ka manatsara ny fiarahamonina, mitondra fivoarana, dia tokony ho bienvenu. Maro ny malagasy no miteny amin'ny Facebook, manao directa, manao live, mba misy mihaino ve izy ireny? Tokony hanana système de veille ny fitondram-panjakana. Ahafahana midétecter, ahafahana mirecueillir les bonnes idées, les bonnes critiques, les bonnes observations. Dia mba misy moment anankiray hoe réseaux sociaux ao anatin'ny semaine ray manao résumé ho an'le flou. Zay zao solution zay teneko zay. Manao résumé ho an'le flou hoe reto ny hitan'ny opinion numérique na réseaux sociaux, ireto hitako tsara monsieur le président tokony atao, on met ça en place satria tsy tokony ho sarotra re olona ny mitondra raha manana repère tsara ianao, tsy manana source d'information tsara ianao, ary vous agissez de manière scientifique, organisée. Fa ny zavatra ataon'ny rahalahy dia zao, Fleury mikritika antsika dia tonga dia Fleury, Yann, tsy afaka anonona anaran'olona hafa manko fa zay ihany no tena fantatro zany hoe tena manohatra eo. Yann zao, les observations, les critiques, il n'arrive plus à dissocier l'homme de ses idées, enfin ils attaquent l'homme. Vous voyez, c'est insensé. Nefa ny Fleury isan'andro isaky manao observation dia mitondra solution zay teneniko zay anankiray hoe vous faites une fois par semaine les résumés des observations émises sur les réseaux sociaux. Hoe tia ny tenenin'ny Fleury, tia ny solution mena, tia ny tenenin'izao fa tia tsy nanome solution fa ny kritika fotsiny. Dia nefa ny kritika koa ny tsy voatery hoe diso foana e. Dia raisina ilay izy hoe marina tokoa zany, on doit s'améliorer sur ça. Fa à partir du moment anao na ianao raha tsy mireconnaître ny fahadisoanao dia tadio fa tsy afaka nivoatra mihitsy ianao. Raha olon-kafa zao tsy andeha hanao effort akory andeha hisaotra ny ikoto. Araka ny teneniko anareo teo hoe zandriko
ny fieritreretako anazy iny, nanasiaka tamiko ary izy a, raisiko ampanantenitena, tsy olana amiko zany. Fa le fitondram-panjakana, iandro ravaka mbola zaza vao omaly, manisy ara tsy hainy akory, on l'a vu, on a constaté, on a été même dégoûté. Et vous allez me dire, oui, masika be zany tenin'ny Fleury, on a le président, un président le plus nul sur terre. 13 plus 6, 18. Vous vous rendez compte? On est vraiment tombé bien bas là. Dia matoritory fotsiny ve ny opposition tsy manatra taratasy hoe mangataka anao tia ny vahaolana lehibe sy tsara indrindra ho an'ity firenen'ity Andriamatoa filoha, izy mazava ho azy fa tsy handray anareo satria avona ny azo ny tonga aloha. Fa raha olona manana fanentretena izy ary mipetraka tena hoe filoham-pirenena dia mampiditra anao na ny fangatahanao fialana aza no idiranao ao an-trano ao amin'ny palais. Zay no atao hoe filoham-pirenena manana fanentretena. Fa izy tsy handray anareo satria noho izy dedadedaka iny dia rehefa mivoaka nareo mipetraka tsara ny korea dia miresaka amin'ny mpanao gazety hoe nahatongavanay teto dia nangataka ny fialana Andriamatoa Andry Rajoelina. Na nahatongavanay teto dia nitondra vahaolana ho an'ny firenena dia vahaolana tsara indrindra hitanay dia ny fialana Andriamatoa Andry Rajoelina. Faly io ny vahoaka amin'izay hoe tena tsisy koa miberaka tokoa entre an'le any amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra. Fa amin'izao fotoana izao ny misy olona tena miteny mihitsy hoe mety ohatrany tsy milamina ry zalahy reo a. Mba mitarika le fikambanan'ny mpanjifa malagasy aty Antananarivo, tsisy hita ao Antananarivo le mpanohatra fa lasa nivelana Antananarivo ry zalahy no mistel. Dia inona moa ny dikan'izany ohatrany mahalasa saina zany a. Ohatrany mahalasa saina zany tohizatsika Samuel Eto'o. On a vu un autre Barça. On a gagné ce trophée. Moi, je m'en fous. Le plus important pour nous, c'était de gagner. Et il était inconcevable de voir un groupe. Le footballeur, il raisonne. Le plus important pour nous, c'est d'avoir gagné. Le politicien, qu'est-ce qu'il dit? Le plus important pour nous, c'est que moi, je serai au pouvoir. Deux valeurs différentes. Certes, il y en a créé sport. Le sport, connaît ça, mano. Politique, ça n'est qu'un sport, besoin. Ni intérêt le plus important pour les politiciens, c'est le peuple et la nation. Fatienao, pas nos politiques amis, le plus important, c'est que moi, je serai là au pouvoir. Le plus important, c'est que moi, je désigne Andry Rajoelina. Certes, ça fait partie de mes objectifs, mais on se trompe. L'intérêt, il est ailleurs. L'intérêt, tout ce qui est intérêt commun, c'est pour le peuple, rien que pour le peuple. Le footballeur, sa mission, c'est de faire gagner son équipe. Ça, c'est très important pour lui. Le politicien, c'est de faire gagner son peuple. Or, les panneaux politiques à Malagasy, c'est de le faire gagner. C'est moi. C'est le moi, c'est cet ego qui tue la politique malgache. Ary zay mihitsy ny tsy tovizany amin'ny politika aty amin'ny tany mandroso, mpanao politika amin'ny tany mandroso. Satria tsy ao na dia hoe tonga ao fitondrana ary ireo mpanao politika amin'ny tany mandroso ireo dia mieritreritra ny intérêt. Fa au moins izy ao anaty débat dia vahoaka foana aloha. Satria sao dia lasa amin'ilay mampiny adevitra ka ilay mpanao politika frantsay koa na ny américaine koa rehefa tonga amin'ny fitondrana dia ny intérêt any. Je n'en disconviens pas. Mais au moins, le centre de débat, ils mettent le focus sur l'intérêt de la nation et l'intérêt du peuple. Donc, Deux jeunes gamins avec autant de talent, Pedro Mat face à Arsenal. C'était inconcevable. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur.
Oui, c'est vrai. Tanareux, hein. Je devais rappeler à Guardiola, aussi Pep Guardiola, qu'il n'a jamais été un grand joueur, tout simplement un bon joueur. Tout à ces coups, il y a ton politique, oui. Personne ne pense que André c'est un bon président, un meilleur président. Arzema Gravel, hein, il n'est ni bon, encore moins meilleur. Il n'est ni bon et ni meilleur. Est-ce qu'on a une bonne opposition et une meilleure opposition que parce que les femmes non, les deux sont nuls. Sam Tsimanouniasani n'a opposition actuelle existante à Madagascar. N'a celui qui est à la barre, du moins à la manette. Alors qu'il tenait que si solution, mais tu as une opposition, tu as une manacroutana. Si tu as un automne. Kazanne nataony Andry Rajoelina tamin'ny Ngaera Jonarmampane. Efa voany Andry Rajoelina tamin'ny fitaka amin'ny tsipaipaikitsika menakavy zay vao tonga zany hoe ary tsy haninona tokoa le ty. Satria isika tsy mimena an'izay balizy omeko anareo zay androany hoe inona moa zany nisy vahaolana nentin'ireo opposition ireo hatramin'izay nanoeran'izay. Tsy misy. Tsy misy tompoko. Mba ampiseho courrier hoe zany amin'izany. Hoe ity lalàna ity dia tokony hovaina amin'ity fa efa caduc anachronique araka ny teneniny izany. Efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony fa ilay malagasy efa mitombona isa ary efa mivoatra ny zavatra mitranga. Entre autres amin'izany liberté d'expression. Efa tokony hivoatra ilay lalàna ary tokony apetraka amin'ny tokony ho izy. Ny footballeur dia mampandresy ny équipe. Ny mpanao politika dia mampandresy ny vahoaka. Zay ihany. Donc. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Et j'ai rappelé au passage, si c'est le coach, lui, ce qui me le dit, je dis, ok, je ne peux rien dire. Comme joueur, on connaît aussi Pep, mais surtout comme entraîneur, il n'avait rien démontré pour qu'il arrive dans un vestiaire comme le Barça, il ne connaissait même pas l'histoire du vestiaire et qu'il se mette à dire certaines choses. Et en plus, ce qui me faisait encore plus mal, c'est qu'ils inventaient des choses que la presse relayait. J'ai eu cette discussion avec lui et j'ai eu une très très belle offre pour aller jouer 6 mois en Ouzbékistan où on me payait 26 millions de dollars. Et dans son bureau avec Tiki, il me dit « Oh Samuel, ça peut te faire du bien, vas-y. » Satria vola ny tena tanjony reto mpanao politika reto fa tsy atao anatin'le taleta dia hoe ampivoatra le firenena. Ary zay ny tena mampalahelo satria zay no mahatonga ny firenena itsika io hoe tena taraikitsika. Matory zalahy tonga any amin'ny fanoerana dia misy voatotohana zay mifananana. Misy tsy mety eo zay tsy mifanaraka ary mety tsy ekipa izy. Mety nahisaka reto andaniny izy tao anatin'le film. Dia eo izy mitaraiky zany amin'ny zavatra mitranga. Hiditra amin'le ato amin'le iverenantsika le resaka aéroport iny. Satria zany hitako tapiko ity dossier ity dia mena andrisitsika eo amin'ny 3 minitra eo satria misy zavatra important be ato tiako ampitaina amintsika. Fametrahana an'le vato, fanombohana zany amin'le aéroport'ny vato izay hitantsika amin'izao fotoana izao ity horonan-tsary ity fa nareo moa tsy mahita an'ilay sary fa le feo no hoeninareo. Andriamatoa Rajaonarimampianina zany manao an'ilay izy Ravinala Airport. Airport amin'ny teny anglisy ilay izy airport.
Nous avons réalisé un défi, je dirais, audacieux. Monsieur le directeur général a parlé de 2 ans de péripéties, de défis, d'épreuves, je dirais. Mais qu'est-ce que c'est 2 ans par rapport aux 50 ans? Regardez. Important baiser, c'est les risques, c'est. Qu'est-ce que c'est 2 ans, Jésus, par rapport aux 50 ans? Tsy maintsy nanapako zay feo zay. Qu'est-ce que c'est 2 ans par rapport aux 50 ans? C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que tany amin'ny andron'Andriamatoa fibetsiranana, talolohan'ny asa tsy tadidiko tany amin'ny 60 mbola kely moa za tam'zany e. Fa bref, tam'zany nivita io aéroport io. Ary je peux dire hoe par le temps qui court zany a, dia lasa archaïque lay izy a, ary dimapolo taona après, na 12 taona après zany, de niraisin'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina ny fanamboarana an'io aéroport io. Averiko eto fa mikatona ny vavako, ianao manko na tam'zany a politika ary opposition mihitsy ary tena nanohatra azy mihitsy. Resahako hoe raha vitan'le bandy ty io a, lasa lavitra io bandy io. Satria ny astuce zay nataony tao anatin'io de tena hoe nahagaga fa ohatra hoe tena financer marina le bandy satria hitany hoe ahoana ny tsy ampavesatra ny trosan'ny Madagasikara. Zay tena nisakana ny Banque mondiale, ny FMI mihitsy hoe tsy afaka mitrosa na aza avetsarana trosa ilay firenena. De hitany hoe tany amin'ny 2015 aho zany a, 3 P nitondrana an'ity. De eritrereto nefany a vao mivoaka tam'zany atao hoe putsch na coup d'état Madagasikara, nitondra tao anatiny izy a. 2013 izy nilany a, 2 taona maninitra, niezaka nambabo ny fonony bailleur institutionnel aloha, niezaka ihany koa nambabo ny fonony investisseur. Zao zavatra lazaiko anareo, anisan'ny tena sarotra, ary io ny asan'ny businessman manahirana na ny hoe ny politika koa na ny mpanao politika mitondra firenena, ny mambabo ny fonony investisseur ary indrindrandrindra mandresy lahatra an'ireto bailleur de fonds. Misy le système de notation hoe COFAS. Mangataka antsika hoe mba hijery an'izay hoe aiza ho aiza moa ny notin'i Madagasikara, ary indrindrandrindra ato amin'le hoe tsy tadidiko izy zay business to win angambany izy zay. Alefatsy eo hosaina le filaza azy. Ambany de ambany ary marefo de marefo. Ary indrindrandrindra tam'zany satria le coup d'état iny tena tonga de nanapotika an'i Madagasikara iny tao anatin'ny fifandraisana rehetra ara-bola tamin'ny firenena atsimo andrefana avaratra, indrindrandrindra na ny Atsinanana, indrindrandrindra fa ny bailleur de fonds institutionnel de tena sahirantsika malagasy ny azo hanampiana ny vahoaka ihany sisa ny azo tam'zany, fa ny ankoatran'izany de négatif. Donc il a fallu convaincre zany les bailleurs de fonds et les investisseurs. Au bout de 2 ans zany vita le izy, 2015 satria
Ty zavatra ity, tany amin'ny 2015 nanomboka ny négociation, fa tany amin'ny 12 juin 2017 masaka ny nandro. Hitanareo amin'izany zany hoe roa taona ny négociation mise en œuvre, tsy continue intsony amin'ny concrétisation les projets 2021 tsika zao voatokanana. Zany hoe tena tsy moramora mihitsy zany mikarakara ato amin'le préambule na le préalable rehetra. Any ny tena suspense ary ny visionnaire, ny tia fivoarana ary mahay de any izy ny tena excellent ary any izy ny tena mahazo an'izany atao hoe valikasasarana rehefa mivaly izy satria any de efa hita hoe masaka ty zavatra ty ary mety. Zany hoe ny olona visionnaire zany tsy miandry intsony hoe vita le zavatra vao tena faly. Fa hoe io fa bouclé, acté, de efa mieritreritra zavatra hafa ny visionnaire. Ny visionnaire normal de izay daholo. Rehefa acté, bien bouclé, validé, signé, efa izy koa zay efa vita ny anaran'izay. Zay no ahafahan'ny olona hoe manana hevitra sy maso lavitra mijery, tonga de afaka manao projet maromaro en même temps. Ce qui n'est pas le cas de André Rajoelina. En quoi il excelle actuellement? De mitokana ny asa vitany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Maro moa miteny hoe ka i André Rajoelina manohy. Oui, c'est vrai manohy. Fa ho an'ny olona mana-tsaina, mahita lavitra sy mahatsapa lavitra, rehefa voasinio de nama vita izy zay satria tsy n'importe qui ny miara-nanao sy ny taminy, ny Banque mondiale, ny Proparco, ny DBSC, ny ino dizy teo Meridiam, ny ADP sy ny karazana, CNBI io manao ny exécution. C'est-à-dire miboiky zany. Olona sérieux daholo zany. Fa tsy hoe Mamiravantomanga ny fanaosiny tamin'le fitondram-panjakana. Ça n'a rien de sérieux. Je veux dire, ça n'a rien d'institutionnel, encore moins formel. Ça peut changer du jour au lendemain. Alors, ils n'y tenaient, Regardez l'aéroport que nous avons. La première aérogare a été construite il y a 50 ans. Il a fallu 50 ans pour faire ce grand saut, cette grande transformation de l'aérogare, qui est le reflet de la grande transformation que nous souhaiterions donner à notre pays. Des projets structurants qui appellent une vision long terme, une vision d'inclusivité. Vision long terme. 4 ans vavako tamin'io ary somary menatra ny tenako hoe satria ny tena anisan'ny napiditra an'izany 3P zany tamin'izany andro zany, tany amin'ny taona 7-20 tany. Nanomboka niresahana an'io 3P io. Resaka président rehefa sakana amin'ny Banque mondiale ohatran'izany dia ary d'ailleurs izy efa manome an'le taty amin'ny 4 volana. D'ailleurs izy efa manome an'le solution hoe initiative privée. Tamin'izany de tena hoe initiative privée zany ny primena. Fa saingy zao marefo de marefo le privé malagasy. Ny privé malagasy mba tena hoe matanjaka zany tamin'izany de ny karana. Ary mihetsika be mihitsy izy, zay koa ne anisan'ny défaut antsika malagasy. Za tsy manao politika de tsy mihaino an'le kabary politika. Nefa ny ao anatin'iny kabary politika iny misy une orientation future. Zao za de tena miteny mihitsy enoy le kabarin'ny Emmanuel Macron tamin'izy niresaka ny Europe iny fa misy resaka Afrika ao. Misy orientation nouvelle ao zay nantsony mihitsy hoe New Deal. Si vous êtes dans le business, vous y trouveriez votre bonheur. Croyez-moi, Jean. Enoy.
Fa raha tena hainao tokoa le business dia henonao hoe ay le tena ty zany ny kity. Mety ho gaga nareo rapitso hoe ajanoko ity fanaovan-gazety ity fa hiverina amin'ny tena asako aho. Satria hitako le cheminement an'le zavatra hoe misy ihany ity raha Fleury En fait le tsy fahasalamako no nahatonga hoe bon mampety an'lahy dia manao journaliste afaka miasa ato an-trano ialahy afaka tonga any amin'ny birao fa tsy dia amiko naturel amiko zany le journalisme zay le izy raha tianareo ka ilaina ny mihaino ny kabaran'ny mpanao politika satria misy orientation. Tamin'izany zao ny tenako dia hoy zaho hoe rehefa tany Dubai dia ny zavatra niezahako dia nanantona an'ireny banque de projet ireny. Dia nanana cible zay tamin'izany. Fanosakana an'ireto olona manodidina an'Ngahy Rajaonarimampianina tamin'izany. Marihako tsara ireto olona manodidina ry Nicole. Aleo tsy tononoko ny ambiny satria tsy tiako manendry Jesy. Mbola misy anankiroa. Bandy anankiroa. Eritreretinao tsy eritreretinao zao hoe ity bandy ity nisaboteny teny. Satria ao anatin'ny convention miaraka amin'ny ADP io, miaraka amin'ny Meridiam io, dia tsy azo atao no miconstruire na miaménager aéroport ao anatin'ny circonscription de 150 km de circonférence. Zany hoe manodidina ny 150 km zany tsy azo atao. Dia teo no nahitako hoe azo atao zany Tamatavy. Dia rehefa miproposena le projet dia hoe mety io, ndao ary. Zao à peine anao niresaka dia tonga dia hoe zay le izy il faut savoir dissocier l'homme de ses idées. Tonga dia ka ianao ny opposition tsy mety aminay. Eny ara vaoka. Zay le Madagasikara. Et une vision qui est centrée sur l'intérêt général et l'intérêt du pays. Anareo zay. Ahoana ny tsy atapina ny domino amin'izany? Raha olona manantsaina ianao amin'ny mampanao politika anao araka ny teneniko teo foana à l'introduction, lava be certes. C'est toujours pour le politicien, celui qui dirige l'État, l'intérêt général doit primer. L'intérêt commun doit être le même, l'objectif suprême. Zany hoe ny tombontsoa ho an'ny daholobe, ny tombontsoa ho an'ny vahoaka. Tozonareo hoe inona ny tombontsoa ho an'ny vahoaka amin'ile aéroport. Ny mpanan-karena ihany mandeha amin'izany aéroport zany. Zay manko nen'ilay malagasy. Tsy tsapany mihitsy hoe mahazo an'ilay taxes, droits et taxes sur 260 millions d'euros. Dia ny calculentsika teto raha 20% fotsiny dia fa 52 millions d'euros. Ça peut contribuer à beaucoup de choses pour les fonctionnaires. 52 millions d'euros, hein, ça peut contribuer. D'autant plus une projection étatique à 138 millions, une redevance, 300 maillères, une voulamide. Ça fait déjà presque 500 millions d'euros. Sans compter l'investissement natao tany amin'ny port ny Tamatavy. Dia ny olona mpanatratra dia ny mpanan-karena ihany manafatra entana sy izao, fa tsy fantatry ilay olona hoe ity vola ity miditra ao amin'ny tapom-bola ny trésor. Dia rehefa betsaka ny vola miditra no ny vola mivoaka, dia mazava ho azy midina ny devizy, ny taux ny devizy, miakatra ny valeurany vola gasy, dia rehefa miakatra ny valeurany vola gasy, dia inona ny zavatra mitranga? Mitranga any amin'ny vidin'entana izay midina amin'ny vidin'entana. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Calcul économique facile, élémentaire. Fa
Matetika ny olona ato anatin'ny ady-hevitra, zay mahatonga an'le hoe autorisé tsara mihitsy ny tena hoe vendrana lahy. À travers-n'ilay zavatra tenenin'ilay olona tonga de tsapa hoe vendrana ilay olona. Rehefa betsaka ny vola miditra ao anaty kitapom-bolanao mazava ho azy fa matanjaka ny volanao. Ohatran'ny eo amin'ny tokantrano ihany io. Rehefa tsy nitrosa ny betraka de dikan'izay vola miditra mibetsaka ao amin'ny tokantrano, misakafo tsara ny ankizy, mitafy tsara ny ankizy, ary mety manana tômôbilina tsara ny ankizy. Izay io zavatra io c'est complètement élémentaire. Inona de eo ny atsapahanao hoe mahay ve le andro radiolonanao sa tsy mahay? Satria miakatra ny vidin'entana, ny vidim-piainana. Satria inona? Terrain de foot ve? Inona ny vola ampidirina izany? Franchement. Tokony hoe raha ohatra ianao nanangana école sport étude ngeda be, normé, anisan'ny voalohany ngeda be aty Afrika pour 75 millions de dollars. Ça peut rapporter, pourquoi? Parce que betsaka ny zanaky ny afrikana ho avy eo hianatra football fotsiny. Betsaka ny zanaka malagasy ho avy eo hianatra football fotsiny. Ary ao anatin'ny 2 taona, 3 taona de tonga de efa afaka mivarotra an'ireo joueur reo. Ny école sport études. Il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi s'amener des idées nouvelles qu'on puisse mener vers la progression, vers le développement. Mais quand on a affaire avec des nuls, tout est nul. Satria raha olona misoutenir raha olona vendrana zany, comme ils disent les autres, factuellement na hoe automatiquement vendrana koa ianao. Olona vendrana antoananao, automatiquement anao vendrana. Fa na manohatra olona anankiray ary ianao ka tsapanao hoe tsara kosa zany hevitra zany, raha olona honnête ianao de mi-reconnaître hoe tsara le hevitra. Satria zao mety mieritreritra anao hoe revirement zao ataon'ny Fleury zao hoe i Fleury ndray ve lasa mandoka ny Gaël Radjonary Mapianina? Non. Rehefa manao an'itony asa itony de tsy maintsy manana honnêteté intellectuelle. Ary misy lalana sy cheminement tsy maintsy arahanao. Hoe marina ny teninao raha be raitra vao faky ny tena anazy hoe fa ahoana moa raha spiny tsy menao médaille? Mari-boninahitra. Fa ny teneniko raha be raitra fa tadidiko le anaranao. Ohatrany tena hafahafa le izy raha be raitra. Amin'arivo no ny teneniko fakomaly. Ny olona nitezainy zany daspi zany tao anatin'ny sehatry ny baskety ary manaiky an'izany olona zany. Ndao hiverina amin'ny sujet tsikitsiky. Le bouclage du financement sans recours en PPP, comme on a l'habitude de l'appeler, a été réalisé pour plus de 200 millions d'euros, equity et dettes confondues, pour la construction de l'aérogare d'Ivat et la réhabilitation de l'aérogare de Nosibé. Que nous avons réussi le pari de la confiance internationale et que les engagements des bailleurs et investisseurs Nisy tena ny teny an'izay, ary tadidiko tokoa satria nanomboka teo zany niazakazaka be ny vola azon'i Madagasikara jusqu'à hoe hatrany amin'ny hoe promesse na 6 millions de dollars, 6 millions d'euros, 6 millions de dollars on va dire, 6 milliards azafady tompoko. Promesse na 6 milliards ary raha tsy diso ny tena azo avy eo ny effectif jusqu'à 4 milliards 500 de dollars. Tsy moramora zany 800 millions de dollars no azon'i Madagasikara fanampiana ny Covid. Manao menace manao demande d'explication ny bailleur de fonds amin'izao fotoana hoe avoay ny engagement détaillé an'io vola io. Tsy haiko nefa mivaly izy zay na tsia fa des bailleurs et investisseurs en constituent le témoignage
probants. Le présent édifice fera partie et fait partie de ces projets structurants. Io resaka projet structurant io tamin'ny andriama toerana ary mampianina dia tena nalaza ary io no anisan'ny mampiavaka azy. Ireto barazy be dia be, sahovitra sy ny karazany. Ny voalohany, ny promesina autoroute. Anisan'ny na ny roton'ny atody ary dia tsy mahitsy 14 kilomètre sa 18 izy iny. Any anelakelan-trano any tsy fantatry ny olona akory. Dia malagasy tsy mahalala akory hoe tony anie vita tamin'izany andro izany. Misy teny izay ato anatin'ilay publicité io dia vakiako hoe izay tokoa ve ilay nitranga efa taona taty aoriana dia iza ny diso izay no amaranako azy. Io ity projection zany amin'ity nouvel aéroport ity dia zao. Voalohany indrindra aloha tokony malagasy no nahazo tombotsoa amin'ny fametrahana ny mpivarotra rehetra sodoanina na zay opération économique ao anatin'ny sodoanina. Tena miteny anareo tena antsika malagasy fa 9.9 isan-jato ny olona miopéré ao anatin'io sodoanina io dia vahiny avokoa. Dia lasintsika rehefa avy eo anendrikendrika hoe ny ADP na frantsay indray manjanaka. Non! Andry Rajoelina et sa troupe et sa clique ont décidé d'octroyer les emplacements ao anatin'io tout simplement au Karana et à d'autres amis métis. Pourtant, c'est un projet qui projette d'accueillir à peu près entre 1,5 million à 1,8 million de passagers. 1,8 million de passagers par an. Vous vous rendez compte le développement sur ça? Dénaturer complètement les projets Arménie, Nakama, Merakam, Karana, Fasa, Numenias. Et vous croyez que ianao zany mieritreritra hoe mivadira hoe vienda amin'ny fleury zany tsy maninona zany? Gratuit ve zany? Ah non, n'y pensez pas. Vous êtes trop naïf. Tsy gratuit zany. Misy vola. Miditra any amin'ny trésor ve ny vidin'ny mètre carré amin'izany? Azany taky le izy zany re. Tsisy makany any trésor zany fa vita any am-panidinana zany. Ça, je peux vous garantir. Ka raha tamin'izany nanana heritreritra an'izany nga hery Rajaonarimampianina hoe bon, tsy mandoa impôt nareo, tsy mandoa taxe, droits et taxes nareo amin'ny douane fa alefasa aty amiko ny sosy. Tena za milaza aminareo fa vola be ilay zany 52 millions de dollars zany. Mety teny amin'ny avenue Fosiliry ngamba zany mipetraka après. Na Montaigne. Raha moa tsy mahafantatra azy izy mipetraka rehefa tonga eto Frantsa. Fa zany ny zavatra mitranga any Madagasikara. Tsy gratuit ny mètre carré ao anatin'io sodoan'io.
Fa tonga dia hita mihitsy hoe olona manam-bola daholo izy. Afaka mandoa an'ilay mètre carré, soit loyer, soit tonga dia tolo-bototra. Mais oui, iza ny opérateur tsy hiditra amin'izany hoe 1,8 million, 1,8 million de passagers par an. Et ça va évoluer parce que dans le programme, dans l'objectif de Air Rajonarmapen, vadika aéroport hub aty amin'ny Océan Indien, dia vita zany Maurice, dia s'est développé Madagascar. Rehefa lasa hub zany manko dia mandray avion maromaro, mandalo eo dia vola, mandalo eo dia vola. Ny Mauriciana manao an'izao fotsiny, firy ny avion mandalo aminy isan'andro. Zay fotsiny izy mitanisa vola. Normal ny Maurice raha mi-se développé. Ny mpitondra fanjakana anao malagasy tsy manana vision fa ny intérêt personnel. Ces nouveaux aéroports de taille, ces nouvelles infrastructures de taille permettront l'accueil de 1,5 à 1,8 millions de passagers par an. Vous vous rendez compte? Mba mieritreritra n'ilay malagasy hoe mba mahazo 30 mètres carrés ao anatin'izany na 40 mètres carrés, lasa nikarana atao. Lasa ny grika. Za moa tsy afaka manonona anarana satria tsy mety. Tao. Ny espace-ny bagage fotsiny mahatratra 17 500 mètres carrés. Tao. Dia ity ilay phrase mandatsy ao anatin'izy. Raha ny teny moa zany andriamatoa Air Rajonarmapen tany voalohany, c'est quoi 2 ans par rapport aux 50 ans? Dia nindaisiny andriamatoa Andry Rajoelina ilay izy hoe hanao zavatra mbola tsy vita tao anatin'ny 7-10 taona tsika. Eonao zany vao matsepa hoe iny phrase iny koa mbola plazy. C'est quoi 2 ans par rapport aux 50 ans moa izy ngia Air Rajonarmapen, dia nindaisiny ngia Andry Rajoelina hoe hanao zavatra mbola tsy fahita tsika malagasy tao anatin'ny 7-10 taona. Dia tena nanao zavatra tokoa izy. Ary ity ilay fandatsana amaranako an'ilay izy. Ce reportage a été fait le 12 juin 2017. Sur quoi le reportage conclut? Écoutez bien. En 2017, on est en 2021. À présent, Madagascar est prête pour l'ouverture des vols extérieurs. Des vols extérieurs. À présent, Madagascar est prête pour l'ouverture des vols extérieurs. Hozy izy ilay akanjo hoe any zany. Ary tena any tokoa zany. Ny vol anidy, ny vol tsisy, satria voaozona. Rehefa zavatra ny voaozona izay, azo amin'ny tsy marina, satria ny zavatra mitranga dia nizahan' Andry Rajoelina ho avadika tena hoe où est-ce que je gagne dans ce business? Où est-ce que je peux gagner? Par tous les moyens, il faut que je gagne. C'est vraiment clair et c'est tellement palpable. Dans les coulisses, les gens n'hésitent pas de le dire. Dans les coulisses. Tsy dia fomba ny businessman loatra manko no miteny hoe teny amin'ny public na miteny amin'ny mpanao gazety satria ça rentre dans les ino dizy teo grand secret amin'ny décision. Fa matsiaro le olon'ireo hoe harcelé, menacé. Satria qui ne sait pas que resaka redevance zany anie aéroportuaire. Brat
droit ny andro Rajel hoe mihinana an'izany amin'ny ivato hoe. Bras droit ny andro Rajel tokony mihinana an'io redevance anao io. Fa saingy zao lasa tatana hoe amin'ny anisan'ny famerenana vola amin'ity aéroport ity, et au bout de 28 ans lasan'ny malagasy le aéroport. Lasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Mahatonga anahy miteny hoe any zany ozy izy le pensée. À présent, Madagascar est prête pour l'ouverture des vols extérieurs. Mandrapeo tokoa, samby hotahin'Andriamanitra, veloma mahafinaritra, ary mitondra fahasoavana antsika, ny fampiresahantsika eto, mamerina fisaorana ihany an'ilay ray aman-dreny any Nisy, fa tena mahafinaritra tokoa, misaotra betsaka indrindra. Zay, marina ny tenin'ny Lucien Elidoré, ny gasy tsy mifidy programma fa mifidy olona. Tsara ozy izy ny programma ny Lazara Zafiarson, izany tamin'ny 2013, fa 4% ny vato azy. Olona ny fidin'ny malagasy tokoa. Fa raha nay nandinika kely fotsiny ny malagasy, dia amiko olona roa no tokony lany tamin'ny 2017, tamin'ny 2018-19, na Ravalomanana, na Andriamatoa Rajaonarimampianina. Na opposant Ravalomanana ary za, na opposant Andriamatoa Rajaonarimampianina, force est de reconnaître fa navita zavatra ireo olona ireo. Ne pas le reconnaître, c'est de rentrer, c'est d'entrer dans le mensonge. Et tout simplement pour salir les gens. Ce qui n'est pas le cas de cette émission. Tsy zany ny valeur entiny eto amin'ity émission ity. Rehefa navita le olona dia mireconnaître ianao. Ampahany etretena hoe navita 4000 km ny lalana. Vitan'izany Ravalomanana izany. Tsisy adevitra zany. Firy ny olona nigadrain'ny Ravalomanana tamin'ny resaka menaka. Tsisy adevitra zany. Lazaina ny mety, lazaina koa ny tsy mety, dia anjaran'ilay vahoaka no mifidy. Avy eo. Zay zao anisan'ny subiran'izany atao hoe non tsy mety aminay ianao fa ianao opposition. Amin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Kanefa tsy maintsy lazaina ny zavatra mety, tsy maintsy lazaina ny zavatra tsy mety. Fa aza entiny eto amin'ity fandaharana ity ny fanatisme absolu et aveugle anareo. Tsy possible eto zany. Veloma tompoko koa, mandra-peo anao. Amin'ny 22 misy maha-occupé kely, raha sitrapon'ny tompo, lakamisy manao fandaharana farany, dia any amin'ny voalohany roan'ny taona indray tsika mifankahita, fampiarahaba soa, fampiarahaba tsara, fa raha sanatria tsy mifankahita dia manaova fety finaritra tompoko, satria tsy anjarako no miguide ny fahasalamako. Mbola be dia be ny contrainte sy ny démarche protocole napetraka amiko, dia tsy maintsy manaraka an'io scrupuleusement. Pour vous dire fotsiny zao, je ne peux pas m'exposer publiquement. Ny antony maro satria betsaka ny risque, dia zany zao dia anisan'ny anankiray zany, ka dia mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra, mandra-peo natoko. Veloma.